herin'ny fisainatsika zay fahalalantsika nataontsika hatramin'izay andeha hialamo fa andeha mba hametraka ny ampopotsika sy ny fiainatsika ka ankatoa sy anaraka izay lazain'Andriamanitra amin'izay. Ho mantsy ny tompo amintsika androany hoe mandro soa amin'ny lalindalina dia asakasaka itsika ry havana nanao izany isika na tsia safiditsika tsirairay avy izany. Raha toa ka ankatoa an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Raha tokoa moa ka tonga amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra androany hoe mana-masinana ny tenanareo fa izay manam-pahamasinana izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita an'Andriamanitra. Izany hoe ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra dia natokana ihany ho an'izay olona mana-masina ny tenany. Noho izany ry havana miankina amiko sy aminao hoe ankatoa izany lazain'Andriamanitra izany ve isika sa tsy ankatoa. Sa izay lazainy fotsika ihany, sa izay heveriny saitsika ihany no mbola andeha ataotsika. Simona ry havana dia nisafidy hanao izay lazain'i Jesosy dia hitantsika tsara tokoa ny vokatsoa izay azony avy eo. Tsarovy ry havana fa mbola te hampafantatra antsika mandrakariva ny tompo fa izy rery ihany le Andriamanitra mahagaga. Ary izany dia nasehony teo amin'ny fiainan'i Simona Petera ka nietsika rehetra ny fikelezanaina rehetra nataon'i Simona nandritry ny fotoana nanjonoana nandritry ny alina dia izay tsy nahitany vokatsoa tokoa dia nomen'Andriamanitra azy indray mitoraka fotsiny ihany ry havana. Noho izany mahaiza misafidy ihany no tenan'Andriamanitra isika rehetra. Petera ry havana ka tena nivaky mihitsy fa nandritry ny alina ray manontolo izay nanjonoana nikelezany aina fatratra dia tsy nahazo izy na dia trondro kely madinika iray akory aza. Lesona lehibe ho an'ny fiainantsika tokoa izany ry havana. Izany hoe na dia miezaka mafy tokoa aza isika, manao izay faraherintsika tokoa aza isika, dia tsy voatery akory hoe tsy maintsy ahomby, tsy maintsy ahazo vokatsoa eo amin'izay rehetra ataontsika. Mety afaka mampiasa vola be dia be koa isika hanaovana zavatra iray izay mba hirin'ny fotsika, fa tsy voatery koa nefa na izany hoe ahazo tombony isika hatanteraka izay rehetra iritsika rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Fa aleo foana aloha ampanekena ny feon'ny tompo amin'izay ny fotsika manomboka an'io. Aleo mankatoa izay lazain'i Jesosy foana ny fotsika manomboka androany. Petera ry havana afaka mamaly tsara mihitsy ane izy, afaka namaly tsara an'i Jesosy hoe asa efa haiko ane io manjono io Jesosy, tsy mila toronao amin'izany intsony afa efa haiko loatra io asa manjono io. Kanefa dia nazava tsara ny valitenin'i Petera hoe noho ny amin'ny teninao ry Jesosy dia latsako ihany reny aratoko hoe. Raha ny marina izany dia zao hita mihitsy fa efa tsy te handrotsaka ny aratony intsony ane Petera, efa tsy te handrotsaka intsony izy saingy naleony foana aloha nankatoa izay nolazain'i Jesosy taminy. Isika koa ry havana misy fotoana toa tsy te hankatoa izay lazain'i Jesosy mihitsy isika. Misy fotoana tena mandà ny ao anatintsika ao amin'ny fananarana sy ny torolalana izay omen'i Jesosy antsika. Kanefa ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no ilazako amintsika tsirairay avy androany hoe na dia mandà aza reny fotsika na dia mandà aza reny saitsika sy ny fanahintsika dia izao ihany maneke foana aloha manomboka androany izay lazain'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Tsarovy ry havana fa misy fahasoavana, misy fitahiana izay tsy ataon'i Jesosy amintsika mihitsy raha tsy mankatoa azy isika. Noho izany andeha ampidirintsika lalindalina amin'izay reny aratontsika dia ilay araton'ny fiainam-bavakintsika, ilay araton'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, ilay araton'ny famakiantsika sy ny fandinihantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsarovy fa rehefa vitantsika izany tsy maintsy ho foana amin'ny anaran'i Jesosy ireo mpandreraka antsika rehetrarehetra, ireo mpanakatsakana antsika rehetra tsy ahafahantsika manatanteraka an'izany. Mba fantatsika moa ry havana raha niala tao Egipta anie ny zanak'Israely dia tafajanona teo anoloan'ilay ranomasina mena. Ary rehefa nitodika tany aoriana izy ireo dia indreo ireo ny Egiptianina marobe fa tazany ihany koa. Dia hoy ny tompo tamin'i Mosesy hoe ireo Egiptianina ireo izay hitanareo ireo dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ary lazao ny zanak'Israely mba handroso dia tapa-kevitra ny zanak'Israely ry havana raha nandre izany dia nandroso ary nisokatra teo anoloan'izy ireo ny ranomasina mena. Izany hoe raha misy koa zavatra tsy tiantsika ho hita intsony eo amin'ny fiainantsika
raha misy zavatra tsy tiantsika anandevo antsika intsony, raha misy zavatra tsy tiantsika hamatotra itsika intsony eo amin'ny fiainantsika, izao ihany mandrosoa amin'ny lalindalina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia hanokatra varavarana vaovao antsika Andriamanitra. Tadidio ry havana, fa matoa anie nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena teo anoloan'ny zanak'Israely dia satria efa tena hitany mazava tsara fa tapa-kevitra ny zanak'Israely ny androso. Tadidio koa fa rehefa tena hitan'Andriamanitra izao sy ianao androso amin'ny lalindalina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy maintsy hosokafany, tsy maintsy hosokafan'Andriamanitra daholo. Izay rehetra endrikendrika ranomasina mena manoloana antsika ry havana. Kanefa na izany aza dia mbola manaja tsara ny safidintsika mandrakariva ny Tompo. Ka na isika hisafidy ankatoa sy iaino ny tenin'Andriamanitra, ampitombo ny fiainam-panahintsika, ampitombo ny fiainam-bavakintsika sy ny fiainam-pahamasinantsika, hanao ny asan'Andriamanitra, hanaja izay lazainy rehetra, na koa isika hisafidy ny hoe iaina amin'ny herintsika sy ny fahalalantsika mandrakariva. Izay fantatsika tsara fa tsy hitondra voka-tsoa sy fahombiazana ao antsika, fa vao maika aza hanamafy ny geja sy ny fatorana ataon'ny devoly sy fahavalo amintsika. Koa manome safidy malalaka antsika ihany ny Tompo ry havana. Kanefa tandremo tsara sao ratsy safidy, ka ilay safidy raisitsika dia safidy hitondra antsika any amin'ny fahaverezana indray. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra ry Tomponay sy Mpanjakanay, mankately fa Andriamanitra tena tianay tokoa ianao. Tsy mitsahatra misisika, miditra an-tsehatra amin'ny fiainanay. Mba hampafantatra anay tsirairay avy indray androany, fa raha vao miala amin'ny sitraponao izahay dia tsy hahita mangirana, tsy hahita rariny amin'izay rehetrarehetra ataonay akory. Eny dia hiezaka mafy azy izahay, na anao izay faraherinay azy izahay. Dia ampatsiaro anay ihany koa ianao Tompo, fa nandeha ho aiza izahay, nandeha ho aiza dia tsy hahita tahaka anao tsy hahita Andriamanitra mahagaga tahaka anao. Ianao rery tokoa Jesosy no afaka hanokatra varavarana vaovao hanavotana anay, mba hahitanay voka-tsoa sy fahombiazana eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Tompo malala, fa tsy mety reraka mihitsy ianao, tsy mety leo aminay mihitsy ianao, ka na dia mafiatoka azy izahay, na dia madipo azy izahay, dia tsy mampihena ny fitiavanao anay izany, fa mbola mandefitra aminay mandrakariva ianao, mbola mitady izay rehetra ndresy andahatra anay foana ianao, fa diso hevitra sy diso lalana tokoa izahay raha miala aminao, raha miankina amin'ny herinay sy ny fahalalanay. Menatra Jesosy, menatra anezay eo anatrehan'izany fahadalana izany. Impiry tokoa moa ianao no impiry tokoa moa izahay no mandika ny teninao, impiry tokoa moa izahay no mandika ny torolalana, ny fananarana izay ataonao aminay, impiry izahay no manidy ny fonay ka manao izay didoanay foana, satria izahay ny hevitra fa tsy ilainay akory izay torohevitra sy fananarana avy aminao. Ary rehefa tonga kosa nefa ny olana be, rehefa tonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanay, voindro izay midodododo manatona anao Tompo, voindro izay mandadilady, mitady vonjy, mitady fanavotana aminao. Misaotra anao, eram-po, eran-tsaina, eram-panahy Jesosy, fa ianao kosa teo anatrehan'izany fahadisoana izany, tsy mba nanifikifika anay sanatria, tsy mba nandatsa anay koa sanatria, fa vao nahita ny fahorinay, vao nahita ny fahalavonay, dia naninjitra ny tanam-pitiavanao, nanolo-tanana taminay Jesosy eo, mba handray anay indray, mba hanafaka anay ao anatin'ilay lavaka mangitsikitsoka ny anjeranay. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra fa Andriamanitra miantra sy mpamindra fo tokoa ianao, Andriamanitra maro-po sy be fitiavana tokoa ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba mitana fahatezerana aminay zanakao, fa vao mahita ny ranomasom-panenenanay dia honena ka nandray ny tananay, ary niteny taminay indray ianao hoe izao Jehova no manohana izay rehetra efa lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Kanefa mananteny aminareo ihany aho, satria efa niala tamin'ilay fitiavana voalohany ianareo, ko atsarovy izay nitoerinareo fony tsy mbola lavo ianareo, dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fiovampo ny fiovantsaina ary ny fiovam-panahy kosa mahery vaika, dia aoka re mba ataonao aminay olonao, zanakao, asan'ny tananao,
isan'andro san'andro. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany ry havana. Samy mahery daholo, miaino ary makatoa ny sitrapon'Andriamanitra.